belona ny amin'ny tsy famindrana faritany misy anankitelo zany izy eto. Dia eto amin'ny voalohany fa mitinako amin'ny voalohany eto angalaka kelikely anatin'ity ten'Andriamanitra ity zany aho ka ny anjarako hoe raha misy nahafaty olona fantatsika hoe namono olona zany tsy voatery hoe nandatsaka raha ihany, tsy voatery hoe namono nanday antsy dia namono azy efa namono olona zay fa nahafaty tsinahy koa dia anisan'ny miapanga ho teny teo daholo zay isany manaratsy ny hafa mankahala ny hafa tsy tiany namanao mieritreritra hafa ao namanao dia efa mamono olona ao anatinao ianao indrindra moa hoe hitantsika ohatra hoe amin'izao mpiara-miangona zao hoe mampiverin-dalana ny hafa mampangatsiaka ny hafa noho ny amiko na noho ny aminao dia efa mandatsaka raha ianao amin'izay ka ao anatin'izay dia ny tokony handosiratsika raha misy zavatra tsy mety, misy zavatra natao tsy nahy na misy natao ny namantsika tsy mety dia izao entitsika eo amin'i Jesosy na mety hoe tsy tompony tena n'le namantsika dia tsika mitondra azy eo amin'i Jesosy. Raha tsika koa moa efa malala dia any amin'i Jesosy tsika no miazakazaka marina ilayntsika ny mpitarika, ilayntsika ny mpanokon'Andriamanitra satria napetrany eo afaka miara-mivavaka tsika fa any amin'i Jesosy aloha ny voalohany indrindra any tsika no mandositra any le tanàna tokony hoe andosiratsika voalohany indrindra. Dia le tanàna anankitelo teneny moa zany dia efa niazavaina amintsika teo arakaraka ny tarihin'ny fanahy masina anao fa zay ny tarihin'ny fanahy masina dia ohatra hoe zao groupe iarahantsika mivavaka zao dia efa hoe tany anankiray zay anokarakarany tombo anao ahafahanao mandova ny fiainana mandrakizay hikarakaranao ny ara-panahinao satria tsika miresaka ara-panahy eto dia any amin'ny fandraisana anjara any amin'ny groupe WhatsApp efa manomana ny ara-panahinao koa ianao mampitombo ny ara-panahinao amin'i Jesosy any amin'ny alfabetika ina ny ataontsika rehefa fotoana fifadian-kanina efa mampitombo ny ara-panahinao koa efa tany zay karakaranao ahafahanao miditry ny lanitra raha tena ka manaraka ny manao ny sitrapon'Andriamanitra ianao teneny mihitsy zay ato raha manao ny sitrapony ianao raha mitandrina ny lalàna ianao dia ao anatin'izay tany zay amnola volany tompo azy ianao dia amin'ny hoe ny amin'ny tsy famindrana faritany zany hoe aza mamindra ny faritany namanao. Haleloia. Araka ny zavain'ny rahavavy teo aza zany dia manjara mety hoe misy faritany ohatra misy toerana nametrahany tompo ohatra zao raisiko tsika tsirairay efa mana toerana nametrahany tompo aisanao amin'izao groupe zao mety assistant ianao mety leader ianao dia zao apetrany tompo amin'io faritany io ianao faritra misy ianao raha misy ka namanao ohatra tafiditra amin'izany koa zava-misy zany mety hoe i namanao misondrotra be ny ara-panahy mandeha be ny ara-panahy dia misy fialonana mipetraka ao anatsika etsitsika ny andeha hamindra azy mety izy tsika tsy mety aminy nefa inona ny tanjontsika ao anatin'izay le hoe tsy mety aminy ty toerana ty fa vao toerana hafa izy te hamindra azy tsika te hanala azy tsika amin'le toerana zay efa nametrahany tompo azy tsy anjarantsika no hamindra azy fa matoa izy napetrahany tompo dia avelao ny tompo hametraka azy avelao koa ny tompo hanala azy satria izy ihany koa no manala azy tao. Haleloia. Ka izay no teny hoe mandrara tsika mihitsy zany Jesosy mandrara tsika mihitsy efa nomeny zara-tany ianao amin'ny toerana nametrahany anao tsirairay avy amin'izao groupe nametrahany atsika zao na any amin'ny toerana hafa tsy fantatro tsy voatery ato ihany na amin'ny asa fanompoana nametrahany tomponao amenao personnel dia zao apetraha amin'le toerana efa nametrahany tompo anao ary aoka tsika tsy fampialina tsy fanenjika tsy fanaratsy andehanana endrika an'izay hoe efa fialonana ao anatsika tsy mety aminy ty toerana ty soa ato izy aza mamindra ny faritany namanao aza findra izy fa efa tompo nametraka azy ao. Haleloia. Dia ny teny koa izy amaranako azy mitinako amin'ny andiny fahatelo farany dia hoe ny vavolombelona mandaina zay efa nazavaina amintsika teo tsy hijoro vavolombelany lainga zasy ianao tsy andeha hiapanga ny namantsika hanaratsy ny namantsika na efa nazavaina tao na miferitreretatsika efa miapanga amin'ny fitenitsika mety efa miapanga mety raisitsika amin'ny alalan'ny teny ohatra aitsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hitan'Andriamanitra zany fatany ao anatin'ny fotsika ao fa raha fonao madio kosa no miteny hitan'i Jesosy zany hitan'i Jesosy zany fantan'i Jesosy zany ka zay hoe tsy ho anisan'izay zaho sy ianao mety hijoro vavolombelona hoe mety roana telo amin'ny zavatra marina amin'ny fahamarinana kosa hitan'ny tompo zay hoe la fahamarinana no hijoroanao na hijoroako hitan'ny tompo zay
fa raha ohatra kosa hijoro anao no ny hampanganao hanaratsianao azy handetehanao azy hitan'i Jesosy zany tsy ho amiko tsy aminao ny izany ka tsy ho tonga amintsika ny fahatezeran'Andriamanitra ka ny hafaranzany olona miapanga lainga zany ny hafaran'olona mijoro vavolombela amin'ny lainga zany any amin'ny farimy rehetra araka ny tenenao maso solomaso any le misy le fikotroan'ny nify any le misy le fitomaniana mandrakizay mandrapo tsisy fahataperana ka manomboka zao tsika dia mandinika ny tena atsika mba tena hoe tsy ho anisan'izay hoe amindra ny toerana izay fanametrahan'ny tompo ny namatsika na koa andeha hijoro vavolombelona ny lainga ny namatsika ary koa raha misy ny zavatra fahadisoana vitatsika na heloka be vavatoina dia any amin'ny Jesosy tsika no miantoraka any no miantorahantsika any tsika no mitomana any tsika no mitaraina fa hitan'i Jesosy zany dia Jesosy no manomana ny zaran-tanitsika ahafahantsika miditra amin'ilay fiainana mandrakizay efinahitra n'Andriamanitra irery ihany ho azy hatramin'izao indrindra mandrakizay dia makasitraka antsika rehetra